miarabantsika rehetra ny Matteo 5:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 7:20 no ifampizarantsika eto. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Fanoharana nataon'i Jesosy momba ny Virginy folo izay samy nivimbina ny jiro ny tsenany mpampakatra nefa samy mirendrika ny torimaso noho ny fahelan'ilay mpampakatra. Fa noho ny sasaka ny alina dia nisy ny antso mafy hoe nity tamin'ny mpampakatra mandehana mitsena azy ianareo. Tamin'izay dia nifoy izy 10 mirahavavy ka samy namboatra ny jirony avy. Efa ho faty anefa ny jiron'izy 10 mirahavavy tsy nitondra solika ka dia nangataka tamin'ny retsy 10 hafa izay nitondra izy ireo saingy tsy nanome tamin'ny solika n'ireo 10 nitondra fa naniraka azy ireo hividy. Dia lasa tokoa ary ry tsy mpitsinjo vodiandry merika mirahavavy avy. Kanjo inona? Indro tonga ny mpampakatra ka avy hatrany dia nohidina ny vavahady rehefa tafiditra izy sy izay teo. Ry zareo tsy ampy solika tamin'io mbola tany an-tsena. Nandondona ihany ry zareo rehefa tafaverina saingy loza fa nilaza ho tsy nahafantatra azy ireo akory aza ilay mpampakatra. Betsaka ny lesona azo tsoahana avy amin'ity fanoharana ity saingy teboka vitsivitsy no ndeha hifampizarana. Voalohany indrindra, aza atao atsirambina ny fiomanana mba ho vonona mandrakariva isika rehefa ho tonga tampoka amin'ny fotoana tsy ampoizina ny tompo. Tsy ilay natory no olana teto satria samy natory izy ireo fa ny tsy fananana solika. Mazava eto fipetratakina ahafahana miditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny fananana jiro dia jiro mirehatra. Tsara tsy mpanahy velively tsy nanomezany retsy Virginy 10 miendry solika any retsy Virginy tsy nanana. Mifanohitra amin'izany aza no tena marina. Ny fahendren'izy ireo mihitsy no nahatonga azy ireo andà. Ilaina ny miteny hoe tsia amin'izay rehetra manalavitra antsika amin'i Jesosy, amin'Andriamanitra. Miteny tsia amin'izay rehetra mitaona antsika hivily lalana, tsy hanaraka ny lalan'ny fahamasinana. Tsia amin'izay loza manambana rehetra tsy handrosoantsika ho amin'ny tanàna masina. Manarak'izay, mibaribary eto fa tsy ny soliky ny hafa no hidirana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa ny soliky ny tsirairay. Samy nahazo an'io solika io isika tamin'ireo sakramenta nomen'ny fiangonana antsika, tamin'ny batemy, ekaristia, fampihavanana, fankaherezana. Tsy nomena antsika ho tehirizitsika fotsiny anefa izy ireny araka ny fanoharana momba ny talenta fa nomena ampiasaintsika ampitiavana amin'ny fanompoana ny hafa. Amin'ny erisetra no tsy maintsy hakana ny fanjakan'Andriamanitra ka tsy maintsy manana ny fitaovam-piadiana rehetra ilaina amin'izany isika. Io ilay faritan'ny masinday Paoly amin'ny Efezianina 4:9 andininy 1:12 ka hatramin'ny 9:20 hoe tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra. Sikino fahamarinana ny valahanareo. Tafio ny rariny ho fiarovany tratra. Kiraroy fahavonona kitorony evanjelim-pihavanana ny tongotrareo. Raisy ho apinga amin'ny noanareo ny tsy mpiafy rehetra alefan'ilay ratsy ny finoana. Raisy koa ny fanantenam-pamonjena ho fiarovan-doha ary ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ataovy lalandava ao amin'ny fanahy ny fangatahana ampifonana rehetra. Amin'izany dia miambena amin'ny faharetana rehetra sy amin'ny fivavahana. Koa alaohery ary fa solika miazona ny jirontsika rehetra mandrakariva ny fivavahana.